koa isika rehetra zay tonga manatrika an'ity fotoam-pivavahana ity dia arabaina toy izany ianareo izay manaraka avy hatrany ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na Facebook izany. Zao ny teniko amintsika rehetra, ilay Andriamanitra zay tompontsika, raha tena tompontsika amin'ny fontsika manontolo dia izy mihitsy no handray tanana antsika ary dia hita ny fiainantsika arak'izay hitany fa mamety antsika rehetra. Ka dia hoy aho hoe tonga eto anao androany manaraka zao fotoam-pivavahana zao any amin'ny tokantranonao ianao androany dia ataovy tena mifono rehetra mihitsy ny fanomponao an'Andriamanitra sy ny fanarahanao an'izao fotoam-pivavahana izao, ary mino fa amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izao dia anasitrana Andriamanitra, anafaka Andriamanitra, hitay ny tompon'Andriamanitra. Vitsy ny manao amen. Dikany hoe amen dia ho tanteraka amiko anie zany. Noho izany asa mba mitaretrehitra mihitsy anao ny manao amen. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra ihany isika. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Dia arabaina avokoa ianareo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay tonga manarika ity fotoam-pivavahana ity. Ao ianareo mpanompon'Andriamanitra avy any amin'ny faritany, ngamba tsy ho tany sanitsona hoe aveza daholo izy ireo, fa dia ireo tazantsika maso ireo izy ireo. Dia arabaina ianareo fiangonana, arabaina ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao any amin'ny tokantrano misy anareo any. Falibe sika androany anompon'ny tompo, ka dia andao hivavaka avy hatrantsika rehetra. Andriamanitra ray malala, rainay masina, rainay zay ny an-danitra, misaotra ny amin'ity fotoam-pivavahana androany ity zay fa eo an-tananao sahady ary hotahinao be mihitsy, tena hotahinao be mihitsy, tena hotahinao be mihitsy androany. Dia hiasa eto aniany herinao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrina avokoa ny olona rehetra marary tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Vonjena ireo namanay mitomany noho ny olana amin'ny anaran'i Jesosy. Hotahina be ny tsiraray avy isambatan'olona. Zany no andrandrainay aminao Andriamanitra ao anaty ity fotoam-pivavahana tanterahana androany ity. Misaotra ray, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy andretina mantsika reto hitarika antsika ho amin'ny fampona amin'ny alalan'ny hira samy mandray anjara daholo tsika rehetra mihira ho an'Andriamanitra. Tsy ho sanatry toy ny mijery fety isika tonga eto, fa tonga mba hanompo ny tompo, hanompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo. Amen. Hitsangana tsika raintsika mitefa-tanana ny mpitarika fiderana. Alleluia. Dia raina ny tompo averina ho azy irery ihany ny voninahitra manamafy ny fiarabana izay fanoentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny tenanay ety anoloana ety manona ny fiadanan'ny tompo amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy izay tonga eto, manona ny fiadanan'i Jesosy fa tsika mpino an'i Jesosy rehetra na ny eto atoerana izany na ny any tokantrano any. Tsy ho lava resaka fa dia androso amin'ny fotoantsika izay fa natokantsika hiravoravona, natokantsika hiderana an'Andriamanitra kanefa izao ianao ilay atao hoe mino an'Andriamanitra sady izany ve. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha ho avy ny zanak'olona moa ahita finoana avy amintsika va izy androany apreto ny finoana ao anatinao. Fa Jesosy raha nilaza androany hoe raha mino ahy ianareo dia ataovy ary ny asako, efa niraisinao ilay fahazavana. Andaontsika androany ity tananao an'Andriamanitra fa tena tiantsika Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Ka andao ary tsika androany anavao. Andaontsika tena hoe hitaritsika mihitsy ny valan'ny finoana an'Andriamanitra ao anatsika dia andehantsika ary hitory ny asan'Andriamanitra satria takiny amiko sy aminao zany hoe minoa na dia ny asako fotsiny ara ho izy. Ka andaontsika hideran'Andriamanitra namafy izany tonkiry izany tsika ka tsy hirahira fotsiny araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo nataonao fa ao anatin'izany dia efa manamboatra ny ao anatinao rehetrarehetra ianao mbanjino Andriamanitra ary manala fasahiana manoloana ny seza fiandrianany. Lasaritsika. Isa minanda, Isa
Irwana Ajamali Nusasala do Calvary do Tatsiga Salawa Calvary Istu Babun Sosana Sachira Utaku Aleluia na Matran Nyara 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 Dove Sachira Utaku Satawa Calvary Dove Sachira Utaku Nessuno se sosa Nyara 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 Dove Sachira Utaku Utaku La sowena drum Nyara 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 Dove sachira utaku Se sosna na design Nyara 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 Dove sachira utaku Atsuja tsara tana na Matran Me vunaita se sos Sachira utaku La sono pura brava Nyara 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 Dove sachira utaku La soyan Nyara 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 Dove sachira utaku La soyan Nyara 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 Dove sachira utaku Asura kuna tuibalila was. Hallelujah. Samba chafa ulumbino. Samba chafa vuavuzi Samba chafa ulumbino. Samba chafa vuavuzi Aseunya sambara no. Tafsaji ambino. Tuvalilanisha Società sociale. Samba chasaji ambino. Tuvalilanisha Samba chafa ulumbino. Samba chafa vuavuzi Samba chafa ulumbino. Samba chafa vuavuzi Samba chafa diambino. Tuvalilanisha Samba chafa diambino. Tuvalilanisha Isawe. Tuvalilanisha Isawe. Tuvalilanisha Isawe. Fifadian-kanina Isawe. Fifadian-kanina Yarakam di tubo. Tuvalilanisha Yarakam di tubo. Tuvalilanisha Asana tu dekam. Adoro funo na praça de grande. Amen. Samba chafa ulumbino. Samba chafa vuavuzi Samba chafa ulumbino. Samba chafa vuavuzi Samba chafa diambino. Tuvalilanisha Samba chafa diambino ase. Tuvalilanisha Isawe. Tuvalilanisha Isawe. Tuvalilanisha Isawe. Fifadian-kanina Isawe.
an'andriamanitra ny tananao toy izy kany ilay tantara tao amin'ny jaona toko 4 teo hoe rehefa nresaka tamin'ny Tomasy jaona teo izy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo nanontany moa Tomasy hoe aiza ry zany alehanay avy eo nampiany Filipo indray ny fanontaniana tamin'i Jesosy hoe mba aseho anay hoe zany ray akanisanao an'izany dia ho Jesosy mbola namafisiny ihany hoe mino fotsiny aho fa izaho dia ao amin'ny ray. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy izany ny inoantsika azy ary tsy hirahira fotsiny io fa tena hoe zavatra tadiavin'Andriamanitra amiko sy aminao satria rehefa nanala antsika tokoa sy nanafaka ny fahotantsika teo Kalvaria Jesosy dia nanana tanjona ngezabe tamiko sy aminao izy fa tsy mipetraka amin'izao fotsika hoe olona mino fa manana tanjona izy mba handehananao izary indray izay efa nataony. Ahoefa ho azy ny tananao fa tombony lehibe ho anao ty fotoana androany ty. Ndeo tsika namafy ny fanoloran-tena antsika mihitsy androany fa rehefa nomena antsika ilay fahazavana nomena antsika ny afo teto mba hampitombo ny fahasahintsika ka tsy enahena na ianahana fa tena hoe hitsangana miaraka amin'ny hery. Andeo tsika androany anao namafy ny fanoloran-tena antsika hoe mino izay Jesosy ka anao izay tianao atao anao ny asanao. Amen. Tany tsara ny fifandraisanao dia akipino mahasonofinao dia sandrato ny tananao antananao mapetrako indray ny momba rehetra ny fiainako eo ampelantanana anao koa toria. asandrato ny feonao dia asandrato ny tananao dia mirano fonao rehetra.
androany jesosy no hitsaokanao ny fanahina ihany koa androany hitsaokanao marika izany fa manajanao zay lehibe voninahitra indrindra mbola fisika ihany aondry ny lohanao tompoko aoka ianao anompony tompo amin'ny fonao rehetra saika isan'andro tsy eto ihany fatrany amin'ny tokantrano misy anao any any amin'ny toerana misy anao any dia aoka tena ifandray amin'Andriamanitra foana ianao ka hanompo azy mila olona tahaka izany Andriamanitra amin'izao vaninandro farany misy antsika izao aoka hitoetra ho fahazavana izao tontolo izao tokoa ianao satria efa nino a Jesosy ianao satria efa nandrainy Jesosy ianao Jesosy ilay voalaza amin'ny Baiboly fa izy no ilay tena mazava izy no ilay tena fahazavana izao tontolo izao dia aoka ho mazava tahaka an Jesosy izay ao anatinao ihany koa ianao na iza io
asehoy ny mahafahazavana anao. Halleloia, halleloia, halleloia. Rehefa tsy voataona atsika amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fijoroana fahavolombelona, amin'ny alalan'ny torotenin'ny olona, dia inona kosa fa voataona izy noho ny fahazavana eo aminao. Ka ho tanteraka ilay soratra masina, ho tanteraka amin'ity fiangonana ity ilay voalaza ampaminany, ahita amin'ny fahazavanao ny olona, dia anatona izy, anatona izy, anatona izy. Halleloia. Ho tanteraka amin'izao taona 2024 izao anesana, ary ity fiangonana ny antsoina ho anay ity no anisan'ny voalohany hitondranao an'izany fahazavana izany. Halleloia, halleloia. Misaotra tompo, misaotra. Amen. Mankatoerantsika rehetra tompoko. Halleloia, halleloia. Andeontsika roso amin'ny fanaterana ny fanatitra amin'izao fotoana izao. Tondra ny ampafolo-karena, tondra ny fanatitra, hoytsika hoe rakitra, ilay fanaontsika isika fotoam-pivavahana. Mikasika ny amin'izay dia zao no teneniko aminareo. Aza manaiky fitampitahany devoly zany isika. Aza manaiky ataony devoly mirorosainy zany sika malona ny teny ataon'Andriamanitra voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Ny devoly ry avana tena mpandainga, tena mpandainga hatrany tany, hatrany aloha, ary mbola mpandainga mandraka ankehitriny. Ny laika ny devoly no natokany Adamaseva lavo, ka tsy nino izay nolazain'Andriamanitra fa le teny nataon'ny devoly indray no ninony sy nekeny fa marina. Dia hitantsika ny vokatra izany. Ary mandraka ankehitriny dia mbola miasa tahaka izany io devoly io, mandainga, milaza lainga amintsika, milaza zavatra tsy mitombona amintsika. Dia hainy mihitsy mamabosaintsika hoe zany hevitra arosoko aminareo zay nge ry olona ka marina hoy ny devoly. Dia ino ekentsika androany miorena tsara. Aza manaiky mihaino izay lazain'ny devoly ianao, aza mandray baiko avy any aminy, fa miorena amin'ny tenin'Andriamanitra, ekeo ny tenin'Andriamanitra, ary asehoy fa olona manana finoana ianao. Ka anao mpafolo-karena isika, eto amin'ny fonao rehetra mihitsy satria izay voasoratra hoe lalam-pitahiana ho antsika, lalam-pitahiana ny fanjakan'Andriamanitra. Eto ny fanatitrao manomeza arak'izay tena hoe tratranao ianao. Dia eto anoloana eto moa misy an'ilay famatsintsika ny émissiontsika amin'ny radio na télévision. Ndraindray adinitsika izy io, dia maro amintsika no tsy manome. Ho anareo izay efa manao fanomezana isam-bolana moa dia tena zava-dehibe, aoko matoky hatramin'ny farany ianao. Fa ny akamaroantsika izay tsy manao isam-bolana kosa, mandray sanjary ianao hoe aza kamy miala eny toerana ianao makety anoloana, ndraindray kamy ianao. Zaho tsy misy aty amiko aty fa vola 200 roanjato kely ity ve sahiranako ho eny aloha, eny tompoko. Aoka isahira ianao anatra na dia 200 ihany izy misy any aminao, roanjato tonga avy aty anoloana. Manana mihoatra moa ianao dia mety eza mitsangana anatra aty anoloana. Mitsara asa mpitondrena olona kory ary fa ianao no mitsangana. Zay le fanetanana anetanako atsika rehetra tompoko. Tiako tsika rehetra mba te hanandray anjara ho amin'ity émission fanohanana ny émission ity. Dia misy an'ilay valo-praky be ho averintsika androany izy iny satria toka tamin'ny heriny fa noho ilay fotoana manokana natao teto mifanitsaka dia tsy naverina tamin'ny herina ilay raky be. Ka androany dia samy mitondra ny fandraisan-jara raky be tsika. Eny eny mba tsy nanadino anao, ary raha ohatra ka nanadino kosa dia afaka alefanao tsisy valopy ilay fandraisanao anjara raky be. Andahorintsika mbola hideran'ny tompo miaraka amin'reto namany reto dia mandroso isika izay tondra ny mpafolo-karena. Somary ataontsika malakilaky satria fa mandeha be ny fotoana tompoko.
Andeotsika nomeny rakidebentsika fanaontsika isambolana tena manabe eo amin'ny asan'Andriamanitra izay nataontsika izy ireny tena manabe za tena miaiky hoe tena manabe ary inoko fa hitahin'Andriamanitra anareo zany ka iza lay mpanatifanatitra androso anatin'ny rakidebe mbola anao hira anankiray ihany isika ao anatin'izany tompoko.
dia omentsika toerana reto namantsika reto a ny filazana mafisina ny fotoam-pivavahana ataontsika andavanandro tsy miova talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny 12 atoandro aoka tsika ifanetana ifampirisika indrindra fa manoloana zao fanomanantsika ny fiainantsika mba ho jiro anazavanyty zao tontolo zao ity dia ilaina ianao mamontsy fotoam-pivavahana mandre ny teny Andriamanitra ampatanjaka ny finoanao mba iakaranao iakatra hatrany hatrany ny finoanao amen amen dia zay zany no filazana zay apetrako amintsika rehetra dia misaotra an'Andriamanitra isika fa miaraka amintsika eto araka nambarako taminareo ireo mpanompon'Andriamanitra vahiny avy amin'ny fiangonana RHEFI mbola tafajanona eto Antananarivo dia ny ray amin'ireo no tondra ten'Andriamanitra androany ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Rasoamanana Falsolanto no hitondra ny afatra. Alléluia. Izy no pasteur atsika miandraikitra fiangonana RHEFI any Andapa sy ny manodidina. Misaotra ny tompo fa Andriamanitra tondra azy ho any ary tamin'ny amin'ny alalany tokoa dia marobe ireo fiangonana niorina hatrany anaty ala hatrany amin'ireny toerana mandeha tongotra ndray andro manitsitra dia efa misy fiangonantsika RHEFI any. Halleluja. Ndio hivavaka ho azy isika fa hitondra ten'Andriamanitra izy. Tompo, nanendra ity lehilahy ity ianao androany hosolom-bavanao hitondra ny teninao na ny afatrao zay sahaza ho anay reto tompo Andriamanitra. Hiasa ianao amin'ny alala zao mpanomponao zao ary hamangy fiangonana rehetra ianao ka tokanay rehetra angetaeta ny andray ny teninao ny akatoa sy ny aina arak'izany mihitsy fa zany ny sitraponao Andriamanitra mandritra fahavelomana eto ambony tany. Mametra tananao ka dia milatsaka amin'ity lehilahy ity ny fanahy masina miaraka amin'ny afony ka ahery vaika ny herin'ny teninao zay hotoriny sy ambarany eto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Alléluia. Fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia te tanana farany mafy ho azy isika. Raha ora koa ka raha azonao atao a satria mpanjakany mpanjaka ny tompony tompo miaraka amintsika eto. Alléluia. Alléluia. Dia voalohanteny aloha makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra izay amin'ny fitokisana ahafahako mitondra ny afatra ny tompo amintsika eto a. Mino fa matoa voatery dia manana afatra tsara ho anao Andriamanitra androany amin'ny alalako ho tahinany tsika rehetra dia faly be satria zay mivady moa na azo fanasana hoe tongava ty Antananarivo satria fankalazana ny 15 taona pasteur Randrena Ivravelona Adolphe sy ny 17 taona ny madame Daniel dia nanisy ary zavatra nataonay tany dia niakatra ty zahay satria manaja andreo ray aman-dreny lehibe ireo zay raha tsy noho ny fisian'izy ireo tsy takan'izao mihitsy pasteur Lanto mivady ary tsy nisy zany asa tany afaritra indrindra tany Andapaka dia zay tonga ty mihitsy zay ho fanehoana ifanajana andreo ray aman-drenyreo ary rarosoa azy ireo hatrany moa mba ho tahin'Andriamanitra soela velona ka ho tanterahan'ny tompony faniriana ao anatin'ny pasteur hoe 20 taona mihoatra ny lavitra izany mihitsy azy dia anao zavatra goavana ampatsahivoko kely eto le teny Meltary indray mandeha tamin'ny séminaire natao teto dia zao nataony afatra ho an'ny pasteur Adolphe hoe aza malaky mionina ianao efa nanao zavatra ho an'Andriamanitra fa mbola nanao zavatra lehibe amin'ny alalanao eto Madagasikara Andriamanitra. Ataontsika mainina mafy. Dia zany efa ohatran'ny mahatsapa hoe ohatran'ny tsy eto Madagasikara ihany fa fahitako an'ilay ministère tena ministère international hatrany aparantany ho ampiasain'Andriamanitra ne izy mivady amainina sa tsy amainina faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia miarabantsika zay manaraka ao amin'ny mivantana amin'ny alalan'ny fahitalavitra ihany koa ny tenako
mino fa Andriamanitra ny afaka mangentsika ny tokantrano ka hiteraka fahasoavana lehibe ho antsika rehetra ny fandrenesana antitenin'Andriamanitra androany ity. Alleluia. Manamafy kely fa nampahery be le séminaire teto tamin'ny herinandro, mbola namafisy ny pasteur hery moa le izy androany le tokony hitsanganantsika sy miamazava dia tsapako tena zay mivady tena matsapa hoe nandray afin'Andriamanitra. Efa nisy afo tao anatinay ny rehatra zay nanao asa tany avaratra fa ohatrany vao maika mirehatra le afo iverinandro zay hitondra afin'Andriamanitra tena fahazavana marina. Alleluia. Ny zavatra kely ampitaiko alohan'ny hitoriko ny tenin'Andriamanitra teny efa fotoanan'ny fifohazam-panahy zao, fanangonana ny vokatra farany, fijinjana farany. Dia ianao ve tsy matsapa hoe haja lehibe ho antsika fiangonana ny ahafahantsika miara-miasa amin'Andriamanitra manangona ny vokatra maneran-tany ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ka te hiteny aminao hoe aza menatra fa momba anao Andriamanitra. Tsy men'Andriamanitra ny anjely zany andraikitra zany satria tsy ny anjely no mendrika an'ilay satroboninahitra ao an-danitra eo fa ianao izay hiasa ao an'Andriamanitra no amirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen na sa tsy amen? Satria raha ny anjeliny ray mandeha Andriamanitra naniraka anjely dia niteny tamin'ny Petera le anjely hoe andao mitoriteny amin'ny Kornelio fa amin'ny teny alokan'ny vavanao no amonjen'Andriamanitra azy. Fa maninona tsy ny anjely ny tonga dia nitoriteny tamin'ny Kornelio fa mbola naniraka olombelona izy tsy iza fa Petera. Entina anambarana fa andraikitra atsika asa ho atsika ny mitory filazany tsara amin'ny olombelona tahaka atsika, ary efa misy satroboninahitra mendrika anao manevanao izy izay any avaratra any efa miandry anao raha andro zay mandrakizay ao an-danitra mity hafa mafy n'Andriamanitra ka aza omenatra isika ny hovavolombelon'i Jesosy fa mitahantsika Andriamanitra. Andeha RHEFI tsika rehetra tompoko angataka ny fanahy masintsika dia tahaka ny teniko tamin'ny tapany voalohany hoe mangataha amin'Andriamanitra mba zay teny tsy izay tiantsika ho renesina no toriana amintsika androany, fa zay tian'Andriamanitra ho renesinao no toriana aminao androany. Dia mitenena mihitsy hoe mitenena amiko manokana, mitenena amiko mivantana, azo fanambarana ny ianao, azo révélation ny ianao ao anatin'izao toriteny izao. Vavaka ary tsika rehetra tompoko. Ry Tompo Andriamanitra antsotoa, misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho ny amin'ny fahasoavana sy ny famindramponao lehibe, ka mbola afaka mitsangana satria ianao no mbola namelona indray, ary afaka mbola mitoro ny teninao sy mampianatra ny olona ny amin'ny sitraponao ny amin'ny tokony iainany. Tompo Andriamanitra ankehitriny dia apetraka am-pelatananao ny teny na ny afatra izay hotoriana eto androany, mba tena afatra avy aminao ny zava-dehibe sy manandanja avy aminao no toriko eto amin'ity toerana ity. Tsy teny mihoatra aho ary tsy teny latsaka izay tokony ho tenenina, fa ny osotrao no mampiteny tsy teny amin'ny fahendrena mahantona maha-olombelona, mba tsy horenany olona amin'ny fahendren'olombelona fa hitory amin'ny fanehony ny fanasy ny hery, mba tonga izao fiangonana zao iorina amin'ny herin'Andriamanitra. Fanahy masonao meno fa zao ny fotoananao amatsianao an'ity fiangonana ity, satria anao mission lehibe izahay hitory filazantsara hatrany aparany tany, ka dia tohananao zahay mamatsy anay ianao anao fahagagana ianao ny famatsinana nataonao tamin'ireo olonao tao anatin'ny baiboly dia ho taterahanao amin'ity fiangonana RHEFI misy anay ity, ho tahinana ny tenin'Andriamanitra ny toriteny zay ambara, ary hivadika rema, hivadika ho révélation anay zany ka ampitombo ny finoanay hietsika ao an'Andriamanitra. Misaotra ry Andriamanitra ay, misaotra ny amin'ny rahanao Jesosy ndera sy niatsa ary ny voninahitra ny dia ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy no afaka manao ny vavaka. Alleluia. Antsika rehetra samy teny mafy hoe dia afa mafy an'Andriamanitra, ataovy tena mafy tsara sady misotro rano kely ihany aloha. Alleluia. Amaky baiboly ary tsika tia mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7:70 dia ny 7 hatramin'ny 420. Manaraka amin'ny écran ianao na jery ny baibolinao dia ataoko somary malakilaky ny famakiana azy fa lavalava le izy dia samy miaino tsara ary tsika rehetra tompoko. Mpanjaka voalohany toko 7:70 manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no ny ela dia ritra ny renirano no tsy fisiany ranon'orina tamin'ny tany, ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe miangaka mankanesany Zarefata izay namany Sidona ary mitoerany
fa indro misy vehivavy mpitondra tena any zay notenyreko amelona anao 10 dia niainga izy ka nakany zarefata ary no nibity eo ambavadiny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo ary niantso azy alika nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotronao mba hosotroko ary no lasa nakara vehivavy dia niantso azy alika nanao hoe masina ianao hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho fa ora vehivavy raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao tsy manana mofo na dia ray akory azy aho fa koba kely eran-tananila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara ary maka tapakazo roa aho zao ka hiditra namboatra ireo hoaninay mianaka dia ho faty izahay 10 fa hoe eli taminy aza matahotra fa andeha miditra ka manaova araka izay zany lazainao zany nefa novo mofo kely ihany aho aloha ka ento ety amiko ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa fa izao no lazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely tsy ho lany ny koba amin'ny barika tsy ho ritra amin'ny diloilo amin'ny tavoara sady manao amainina ihany ianao mandra-piavo ny andro antatsahany Jehovah ranonorana amin'ny tany dia nandeha raha vehivavy ka nanao araka ny teniny Eli ary izy sy raha vehivavy mba amin'ny ankonana dia nanako hoanina elaela ihany nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny teny Jehovah zany ampilazainy any Elia 17 ary no ny afaka izany dia narary ny zanadra vehivavy tompony trano ary mafindrindra ny aretiny ka efa tsy nisy fofinaina intsony izy dia hoy raha vehivavy tamin'ny Elia momby fa ninona kory zao sy ianao ry lehilahin'Andriamanitra tonga ty amiko va ianao ampatsiaro ny fahotako ka afatiny zanako ary hoe Eli taminy atolory ihany zanakao dia naka ny zaza teo tratrandreniny izy ka nitondra azy niakatra ao amin'ny efitrano ambony izay nitoerany ary nampandry azy teo am-pandriny dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe Jehovah Andriamanitra efa nahatonga loza koa ampitondra tena zay nivainiko va ianao ka nahafatiny zanany dia niampatra intelo tamin'ny zaza izy sady nitaraina tamin'i Jehovah hoe Jehovah Andriamanitra mifona aminao aho aoka hody amin'ny indray ny ain'ity zaza ity 12 ary Jehovah niain'ny feon'ny Elia dia noto tamin'ny indray ny ain'ny zaza ka velona izy ary Eli nandray ny zaza ka nitondra azy nidina avy tao an-trano ambony ho ao anaty trano dia natolony andreniny ka hoy izy inty fa velona ny zanakao ary raha vehivavy tamin'ny Elia ankehitriny izao dia fantatro fa lehilahin'Andriamanitra tokoa ianao ary marina ny tenin'i Jehovah alokin'ny vavanao tanana ho an'izany tenin'Andriamanitra zany tsika fanajantsika an'Andriamanitra halleloia io ten'Andriamanitra io moa no andraisantsika fampianarana eto matoka fa mifanamasina pita zavatra lehibe ho antsika androany ary mitondra fanovanana amin'ny toe-pananina amin'ny fiainantsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy ene ny tenin'Andriamanitra zotoriana amintsika androany azovany fotoana iainantsika zao nefa naverimberiny ray aman-dreny pasteur Adolphe teo hoe vaninandro farany somary azavaiko kely hoe vaninandro farany tsy mitovy amin'ny farahandro fa ny farahandro mbola any aorianany fanjakana rivotaona fitsarana mandrakizay zay tsisy famindram-potsony fandefasana ny olona any amin'ny farimina trafisolofara mbola hoely zany ka raha misy olona maminany hoe ho avy ny farahandro aza vonona ny ombonao aza hoanina daholo ny zavatra ompianao fa mbola tsy farahandro akory zao fa andro farany misy atsika ny andro farany nanomboka tamin'ny latsahan'ny fanamasina tamin'ny andro Pentecoste ka natonga ny Petera nitsangana nanazavany faminaniny joelam-paminany hoe zao ny lazainy joelam-paminany fa amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ataovy amainina mafy nanomboka tamin'ny Pentecoste zany hatramin'izao andro iainantsika zao dia tafiditra ao anatin'ny andro farany sika mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra dia tafiditra ao anatin'ny andro farany sika ka raha miresaka ny amin'ny atao hoe andro farany aho dia entina hanambarana amintsika fa ny baiboly be dia be ny soratra masina manazava fa vanim-potoana tena sarotra vanim-potoana tena mafy vanim-potoana tena manahirana raha tsy teny ny zava-misy eto Madagasikara fotsiny ianao manaraka an'ireny télévision reny ianao fa hita lavitra na miresaka amin'ny olona manodidina zay mivady moa indray mandeha taxi zay mivady rehefa mizavatra enjehanay dia miresaka amin'ny chauffeur fa chauffeur rehetrarehetra resanay na olona tafaraka aminay dia samy manambara avokoa hoe mafy ny fiainana satria izay tokoa anie le tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia zay toriana tamintsika hoe aizy na manarona ny tany zay le Isaia 40:20 aizy na manarona ny tany ary aizy pito manarona ny firenena fa aminao kosa ny mpisan'i Jehovah sisy eo ny voninahiny amen na satsy amen tena maizina tokoa ao anatin'ny krizy entiko anambarana aminao fa tsy eto Madagasikara ihany mafy ny fiainana
so dia maniry ala eto ianao ka andeha ho any ivelany fa raha eto nitondran'ny tompo anao janona eto fa eto no misy fitahian'andriamanitra anao za matetika miteny hoe amin'izay toerina hitondran'andriamanitra anao ihany nitahian'andriamanitra anao za so ny ran'andriamanitra any an-dapa dia izy aho hoe any an-dapa zany andriamanitra any ny fitahianao azy sy ny vady aman-janao sy ny taranako raha hatr'izay amainina sa tsy amainina dia tsapanay eo amin'ny fiainanay ny fitahian'andriamanitra dia teny aminao aho hoe eo amin'ny toerina izay hitondran'andriamanitra anao nitahian'andriamanitra anao ny afamafo an'andriamanitra atsika rehetra tompoko ka tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina tena miaino anatin'ny krizy fomba fitenin'ireo manampaizana azy moa hoe polycrise misy eto ambony tany zany hoe fa krizy maneran-tany vokatry ny fiovavan'ny toetrandro vokatry ny ady raha tsy teny fotsiny aho adiny Ukraine sy URSS na ny ady misy au Moyen-Orient zay tena atahorana tokoa fa mety ao ny poan'ilay ady tena mafy araka ny voalazan'ny baiboly adiny Israely amin'ireo arabo zany dia vokatr'ireo fisian'ny ady sy toe-java misy maro samihafa mifamaofao eto ambony tany dia lasa misy krizy maneran-tany mitotongana ny toe-karena eto ambony tany ny zavatra anankiray ambarako amintsika nefa dia zao ny olona rehetra mihitsy zao tena matahotra baiboly moa miteny manao reraka ny fon'ny olona ny amin'ny fiandrasany ny zavatra hitranga eto ambony tany na ny manampahaizana na ny olona ambony na ny mpitondra matahotra sy miorooro hoe inona marina ny zavatra hitranga mampiorooro tokoa ny zavatra misy amin'izao zavatra iainantsika izao fa ny zavatra ambarako aminao anefa amin'izao tontolo izao zay tsy manana an'andriamanitra dia fotoana tena mafy manahirana ny fotoana misy antsika kehitriny fa amin'ny zanak'andriamanitra tahaka anao zay manao amainina mafy tonga eto androany dia fotoana tena mahafinaritra fotoana tena mampientanentana fotoana n'andriamanitra eo aminao mba hisehonao satria eo aminao ny fitahian'andriamanitra amainina sa tsy amainina na malakiapa aminany ara dia nanambara izy manao hoe ho avy ny andro izy andoro tahaka ny fantana fandoroana ary ny ratsy fanasy ny mpanao ratsy dia ho votovary fa avy eo izy ny teny manao hoe fa hiposaka aminareo zay matahotra ny Jehovah kosa ny masoandro ny fahamarinana zay manana fanasitranana eo amin'ny tanany ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja tahaka ny zanak'ombomby fa ataovy amainina tena mafy hoe fotoana sarotra ho an'izao tontolo izao krizy ho an'izao tontolo izao fa fotoana mahafinaritra ho an'ny zanak'andriamanitra hiposaka aminao ane ny voninahitr'andriamanitra ilay masoandro ny fahamarinana zay voatondro ny malaka dia tsisa fa Jesosy Kristy zay manana fanasitranana any amin'ny tanany anasitrana ny fiainanao anasitrana ny tenanao anasitrana ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainanao ataovy amainina tena mafy dia mity hafa mafy an' Jesosy sy miorakora mafy azy fa tena tsara ny tompo e alleloia mafy ny fiainana sarotra ozy izy zao tontolo izao any aminay moa misy fomba fiteny hoe lany ny marina ho an'ireo karazan'olona tsy mahita lalakomba intsony fa tapidalakale za mahita fa ny zanak'andriamanitra na any amin'ny tany efitra ary mbola manokatra lalanao azy andriamanitra na misy ranomasina mena amin'nysakananao ary mbola sokafan'andriamanitra roa ny ranomasina mena aloha itsodrano ny ranomasina mena rehetra manahaka ananao tsy androso ane misaraka roa amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy ho tonga amin'ny tany ombana ianao tsy maintsy ho tonga amin'ny toerana zay tondran'andriamanitra anao ianao tanteraka amin'izay manao amainina tena mafy zany halleloia misafidy an'ity tenin'andriamanitra ty androany satria mitovy amin'ny tranga iainantsika kehitriny ny zavatra niainana tamin'ny andro ny elipa aminany teto ambony tany azonao etreretina tsara moa zava-nisy tamin'izany fa nisy mosary mafy ene taditsika raha fa tamin'ny vanim-potoana andro mpaminan'ireo misy mifampihinanjanaka ny olona telo taona senimbolona tsy milatsaka ny rano any amina ihany rehefa tonga amin'ny fotoana fambolena ka tsy milatsaka elaela ny ranonorana dia resahan'ny pino indraindray telefonendry zareo misy olona hatramin'ny olona tsy pino ary mandefa message hoe eto mambavaka pastera fa ohatra amin'ny miantona indray ny andro satria raha vao tsy milatsaka ny ranonorana dia misy fiantraikany any amin'ny vokatra zany teto anefa telo taona senimbolona tsy nilatsaka ny ranonorana mafy be mihitsy zany tsy namokatra ny tany na ny zavatra ompiana koa rene matimaty tsy tena vanaraka ny tokony ho izy dia tena nisy fitotonganana ara-toekarena tao amin'io firenena io tamin'izany fotoana zany ary tena sahirana ny olona ary ny baiboly dia mitantarana vehivavy anankiray izay vehivavy manano tena vehivavy mahantra mpitondra tena zay tena sahirana tokoa izy
satria izy moa rehefa nanontaniana Eli dia nanazavany any Eli dia tsotra hoe zaho izy dia tsy masina ianao fa tsy manana fa tsy koba kely eran-tanan'ilo anaty barika zay mianaka dia diloilo kely eo anatin'ny tavoara dia hitanao so zany ataoko io andeha akakitay azo anankiroa aho dia anamboatra n'io mofo io dia ho faty izay zany hoe tinanambarana zany fa mofo farany sakafo farany sisa no hoanin'izy mianaka dia efa miandry ny fahafatesany tena mafy izany krizy zany fa zavatra anankiray ambarako aminao anefa dia izao Andriamanitra niditra tsehatra dia tsy maty izy mianaka ary ozy izy tamin'ny toroteny tamin'ny tapany voalohany teo hoe le zazakely ane ny tena namparary azy ane tsy araka ny teny le vehivavy hoe tonga sady ve ianao hanameloka tonga va ianao andeha hanameloka ny amin'ny zavatra nataoko fa Eli tsy namaly fa nivavaka tamin'Andriamanitra izy dia nangataka tamin'Andriamanitra mba ho velomina indray le zaza fa ny tena namparary an'le zaza ane efa ela be ane izy mianaka reo tsy nihinan-kaniny ary raha misy ary dia sakafo tapakibo dia izany sakafo farany zany sisy tratrany tsy fahampikanina tsy fantsaritsakafo tena mafy loatra ty zaza ty ary dia nisy fiantraikany amin'ny ara-pahasalaman'le zaza ary mitarika azy any amin'ny fahafatesany dia jerenao tsara le Andriamanitra no tompony Eli zay tomponao eto androany fa mitsinjo antsika tsy androany ihany izy mitsinjo antsika fa hatramin'ny zavatra hitranga amin'ny fiainanao rapitso raha afaka pitso mandritra nyity taona ty sy amin'ny hoavinao rehetra eny mandrapafotsy volonao dia hiahanao Andriamanitra hikarakaranao Andriamanitra ombanao Andriamanitra hitrotronao Andriamanitra mba mitiafa mafy sy miorakoraha mafy ampifaliana aloha ho an'i Jesosy fa tsara ny tompo amen na sa tsy amen halleloia dia zavatra tena mahafinaritra nisy famatsian'Andriamanitra goavana tao za mba teteny aminao fa zao vanim-potoana iainantsika zao ihany koa indraindray fa tena tsy hitanao tsony zay tany zavatra tao raha amin'ny herin'ny tenanao manokana za manokana aloha tena mahatsapa hoe mila fanampian'Andriamanitra mila famatsian'Andriamanitra ary ianao tonga eto androany mila fanampian'Andriamanitra ve ianao mila famatsian'Andriamanitra ve ianao ary rehefa tonga ane zay famatsian'Andriamanitra zay dia amin'ny lafim-piainana rehetra amin'ny lafim-piainana rehetra hatramin'ny kely sy madiny za gaga rehefa namaky baiboly dia tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia tonga teo amin'ny mpianatra izy dia jerena ny mpianatra naka trondro tahaka amin'ny fanaony fa tsy nahazo dia nanontany Jesosy vao maraina ny andro toy izy Jesosy hoe manaka hoanina ve nareo manana sakafo maraina hoanina na kera mandraina ozy izy zahay ny amin'ny faritra avaratra any misy sakafo maraina hoanina ve ianareo dia tsisy ozy izy ny mpianatra toy izy Jesosy hoe mandehana indray ary atsipazo indray ny arato dia rehefa natsipy ny arato dia nahazo azan-drano na trondro mahatratratra any amin'ny 350 moa nisan'izay 350 izy ireo natao sakafo maraina dia za zany nametra-panontaniana ary tena gaga hoe ay ve ty Andriamanitra ty ka hatramin'ny sakafo maraina antsika avy efa mampiasa loha azy ary mahatonga azy tena matsy antsika amin'ny lafiny rehetra za mino fa aorinan'ity fotoana antsika androany ity hatramin'ny kely sy bitika andrina amin'ny fiainanao hatramin'izay tsy ampozinao ahitanao ny fidiran'Andriamanitra tsehatra ahitany famatsian'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao ary raha nitoriana foana nandritra ny herinandro fa hitsangana isika ho fahazavana isika hitory filazantsaratra ny aparantany isika tsy vitantsika izany raha tsy manam-bola raha tsy manarena isika ka hozy izy aho hoe zao vaninandro iainantsika zao ihany koa dia isy famatsiana hanova ny famatsiana ny fiangonan'Andriamanitra zay mino hoe ho fafay ny tanany sy hoe tsy namatsy antsika Andriamanitra hatramin'izay za tena mahatsapa hoe novatsian'Andriamanitra foana fa atoato iova zany famatsiana zany iova mety tsara mety be satria be dia be ny filana ilana ho an'izany dia iova ny famatsiana vakio tsara ny baibolinao any amin'ny Josoa any fa rehefa hiditra amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely hatramin'izay tsy mana foana ny nohanina fa rehefa tafiditra amin'ny tany Kanana izy dia nitsahatra amin'izay ny mana fa nanomboka nihinana ny vokatry ny tany tao amin'ny tany Kanana izy engane ka iova ny famatsinanao manomboka amin'ity masonandro androany ity zay zavatra mbola tsy hitanao hatramin'izay lalam-pitahina mbola tsy nisokatra taminao hatramin'izay varivarina mbola tsy nisokatra taminao hatramin'izay osokafana izany osokafana izany osokafana izany osokafana izany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny toerana tsy ahitany olona fahombiazana dia ahita fahombiazana ianao hanampina anao any Andriamanitra mitia famafy an'Andriamanitra tsika rehetra mino ny famatsian'Andriamanitra amin'ny andro farany ve isika
ao fafay tsara hoe ny tananao mino anao sa tsy mino e za aloha tena mino amin'ny foko rehetra raha lasana bavy a za rehefa nianatra dia zavatra somary mbo anataitra tao anatin'le fianarana fanambaran'le mpanompon'Andriamanitra hoe Andriamanitra tany amin'ny tany hevitra ny zanak'Israely 3 tapitrisa isany 3 tapitrisa 3 millions fa Andriamanitra niantoka ny sakafon'izy ireo isanandro mandritra ny 7 taona. Manahoana ianao rehefa miteraka 5 dia mbola misy olona ohatranao ndraindray misy vahiny tonga dia naniato rehefa mila tsoveloko tsony fa dia mbola tonga ihany koa ny sasany. Marina zany sa tsy marina? Fa ny Andriamanitra ny 3 tapitrisa ny olona mivelomina nandritra ny 7 taona isanandro dia hozy izy le mpanompon'Andriamanitra niratra ny masoko hoe ny manana latsak'Andriamanitra avy tany an-danitra ho an'ny zanak'Israely isanandro 4500 tonnes par jour 507,000 tonnes 507,000 tonnes tsy kilao ray tonnes égale arivo kilao atao fois 1000 kilos zany raha tianao avadika kilao le izy 4500 tonnes par jour zany manana latsak'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely toy izy hoe tsy mino venao fa afaka mamatsy anao Andriamanitra amin'ity taona 2024 ty sy taona rehetra mbola iainanao le Andriamanitra namatsy ny zanak'Israely ka naminy manazy 507,000 tonnes isanandro nandritra ny 7 taona hamatsy antsika rehetra mity afamafy sy mirakoramafy fon'Andriamanitra atsika rehetra tompoko. Alleluia. Ary tsy vitan'izany fa za gaga ny famatsiana matsy tsy resaka sakafo fotsiny ihany. Ndraindray sa rehefa ndraindray mpitoroteny rehefa miresaka fitahina ny aliansa itsika tonga dia le mangamanga be dia be iny foana hoe fa misy fitahina tsy voavidim-bola makarena ny lasana baka na ny fahasalamanao. Za so nisy fotoana angambarianareo hoe narary fa so sa efa isorina ny tompo mavita mitoroteny indroa fa nisy fotoana efa saika lasa satria tao amin'ny hôpitaly be Filatanana nisy any dia sepotra be raha tokony saturation ny oxygène angamba 92 izy farafambanina fa ny anahy efa 56 tsisy rivotra tsony tsisy oxygène tsony tany anatoko sepotra ny ray alina dia na le rahalahako mifanarakaraka amiko ohatra zao foana ave mahazo amin'ny pasteur za efa sepotra efa tsy mahavita mahavaly tsony nisokafana daholo ny fenaitra rehetra kanefa misy olona marary miaraka amiko dia tamin'izany aho ohatra nahita olona efa matotra amin'ny antso ato za mialy ianao rehefa nany fahafatesatra fa mbola tsy toroko zao fa za mbola hitoroteny dia zao nataoko tamin'i Jesosy io tsara be ny mandeha makany aminao mahafinaritra be ny makany an-danitra fa noho ny amin'ny asanao za mbola tsy afapo ny amin'izay zavatra vitako anao mbola tianao zavatra goavanao anao Andriamanitra noho ny amin'ny fiangonana noho ny amin'ny vady aman-janao dia mbola te hitoetra aho ty afamafy sy mirakoramafy an'i Jesosy to tsy mbola misy mandeha zany eto e tsy misy lasa bonheur ozy izy zay ny avaratra tsy misy mandeha bonheur zany fa enao atratra ny tanjona faratapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ho tonga any amin'le faratapony pika mofo lazazy ho tonga any amin'le faratapony anjara voatendry mihitsy any ianao le tanjon'Andriamanitra faratapony tsy aly eto ambony tany ianao raha tsy vitanao 100 isan-jato ny sitrapon'Andriamanitra na ny rahany ianao eto amin'ity tany ity ty afamafy sy mirakoramafy ho an'Andriamanitra. Amen na satsy amen. Alleluia. Dia hozy izy aho hoe tsy resaka vola ihany tsy resaka sakafo ihany ny fitahin'Andriamanitra fa alovaka itsika ane Salamo 107:7 miezaka miteny malaky be mihitsy Salamo 107:7 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy le izy mino fa maharaka tsara atsika satsy zany ary dia nitondra ny olony voaka izy sady nampahazo azy vola fotsy volamena ary tsy nisy nangozozo na dia iray akory azy tamin'ny fireneny. Amen na satsy amen. Ny tantarany amin'ny voany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte izy io tenin'Andriamanitra amin'ny Salama io dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nitondra ny olony voaka izy ka nampahazo azy vola fotsy volamena. Dia misy olona ndraindray miteny manao hoe ohatrany tsy rariny ihany kosa aloha fa maninona raha nandeha dia tonga dia nandeha fotsiny ihany fa tsy nalaina ny volamena na ny vola fotsiny Egyptianina fotsy izy hoe tena rariny raha mandinika tsara ianao satria ny zanak'Israely ane ka 307 taona ny karama ny asa tsy nisy karama
nanompo tsy nisy karama ary raha nomena karama ary dia sakafo tapakibo no nohanina tena fijaliana zay na tonga n'Andriamanitra nidina naniraka ny Mosesy hamonjy ny zanak'Israely teo ampelantanan'ny Egyptianina ataovy amenina mafy ka ozy izy aminao manao hoe zay na tonga n'Andriamanitra miteny hoe hivoaka eto ianareo tsy maintsy azonareo ny karamanareo raisy daholo ny vola fotsy ny volamena rehetra hitondra rem-bevava ianareo mivoaka ny tany Egypta ataovy amenina mafy teny sy tsodrano anao ao ny vola rehetra nangalariny devoly ny arena rehetra nangalariny Satana fitahina rehetra nangalariny devoly teo amin'ny fiainanao tamin'ny fomba maro samihafa tonga ny fotoana ny fanahy masina amerina amin'ny laoniny 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 ka zay rehetra nangalarina taminao ane dia honerina fito eny izany tena fitsarana ho an'ny Satana androany satria rehefa tratra mpangalatra dia manonitra fito eny izy samy miteny zay ny tenin'Andriamanitra Satana tratra inao androany mpangalatra manonitra fito eny ianao avereno zay rehetra nangalarinao ary avereno fito eny amin'ny anaran'i Jesosy dia ao diavintsika ao Satana amin'ny anaran'i Jesosy samy manitsaka dia avy ao Satana ao ianao Satana tsarainay ianao androany tsy maintsy averinao aminay zay rehetra nangalarinao taminay mity hafa mafy sy mirako raha mafy ho an'i Jesosy halleloia mampahery be koa le hoe tsy nisy nangozozo na dia anankiray azy any amin'ny tenin'ny verset hafa moa dia milaza hoe tsy mivoto ny tongotry izy ireo ary ny kapan'izy ireo tsy potika za aloha za tena fahagagana be mihitsy zany raha ohatra nizy zany ka ataoko hoe 2 taona le olona niala tany amin'ny tany Egypta efa 270 taona nizy zany izy tany amin'ny tonga tany amin'ny tany Kanany ka ohatra ny tena nihitatra hatramin'ny kiraro ne zany na ny kapany tena magaga tsy takatry ny saina raha ngany Andriamanitsika tsy azonao eritreretina tsy azonao eritreretina mihitsy Andriamanitra amen na sa tsy amen tsy nivoto ny tongony tsy nisy nitondra hazo nandeha teny an-dalana fanarary tongotra hony tsy izany fa tena Andriamanitra mihitsy ny karakara sy ny ary na me fahasalamana dia rehefa nidoniako tsara le izy dia hoe taoriana nivoahan'izy ireo tamin'ny tany Egypta io zavatra mitranga io tao amin'ny tany Egypta nefa Andriamanitra alohan'ny nandehanany dia nisy an'le Pasika ny Israely azontsika tsara satria ozy Andriamanitra hoe ny loha-mpianakaviana rehetra dia samy mamono zanak'ondry isam-pianakaviany dia ny ra atetina eo amin'ny poto sy amin'ny tataom-baravarana na ny poto sy ny laintô zany asiana ra dia avy eo amin'izay izy nandeha nivoaka taorinan'le Pasika vokatry ny Pasika iny dia niany zanak'Israely Andriamanitra kanefa io zanak'ondry io tandindon'i Jesosy Kristy dia tsika ty arinane tsy ny zanak'ondry biby tsony novonony fa vovono Kristy Pasika ho antsika dia ohatsy izy aho hoe raha ilay tandindona sary nentina nanehoana an' Jesosy ilay zanak'ondry novonona ka ny ranona tete teo amin'ny laintô sy ny poto azy na tonga n'Andriamanitra tena afaka ny karakara na matsy na me fahasalamana ny tandian'izy ireo mandra-patonga ny tany amin'ny tany Kanana maika fa ilay rahan' Jesosy tena izy ilay zanak'Andriamanitra velona lahatokana nalatsaka ho anao nalatsaka ho anao vovono Kristy Pasika ho antsika za mino fa Andriamanitra hikarakaranao hitahanao hiahanao hiaronao ame fahasalamananao amatsy anao amin'izay zavatra rehetra ilainao eo amin'ny fiainana mitiafa mafy sy mirako raha mafy an'i Jesosy tovy tena mafy any amen na sa tsy amen halleloia zany ny Andriamanitra atsika rehefa miditra tsehatra nizao tontolo zao aloha atoato ndrindra ny eto tamina RHEFI faritra Androndrakely ty sy ny any amin'ny faritra misy anao rehetrarehetra any hanomboka hiratra ny masony hanomboka hisokatra ny vavany fa tatoato ndrindra taorianany seminaire lehibe nataontsika teto Androndrakely iny izy zavatra lehibe ho hitan'izao tontolo zao ho hitan'izao tsika mitory filazantsara tsy ny vavantsika fotsiny no mitory fa hatramin'ny fiainanao mitory dia ohatsy izy ny olona manao hoe tena manana an' Jesosy marina raha iny olona iny tena mivavaka marina iny manompo an'Andriamanitra marina fa na ny toetranao miova ny fiainanao miova amin'ny fahantrana ho amin'ny fananakarena tamin'ny tsy fahombiazana ho amin'ny fahombiazana ho amin'ny fandreseny ho hitany manodidina anao zany mitiafa mafy sy mirako raha mafy ho an'Andriamanitra
tovy tena mafy maniry ve anao ny famatsian'andriamanitra amin'izao andro farany zao e ao fa fahentana zay rehetra maniry famatsiana za aloha anisany satria goavana be ny asa ho ataontsika amainina sa tsy amainina amatsy anao any Andriamanitra fa maiza mitantana tsara ny arena omen'Andriamanitra anao satria hotsofinay mpanompon'Andriamanitra rano akoatrandreo tsojano rehetra raisinao za mbola namafy tsojano fa azo famatsiana ne ianao azo famatsiana ne ianao amin'ny zavatra rehetra ilainao famatsiana indrindra ho an'ny mpitoro filazantsara rehetra ho avahana manokana izy misy aloha ne vakiko aminao le ten'Andriamanitra ty amin'ny salamo aloha vakiko malaky salamo 7:1 sy faharoa ary ny 7. Andriamanitra ny amindra fo aminay sy hitanay tovy amainina mafy hampamirapiratra ny tavany aminay anay izy mba ho fantatra ty ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra 7 mitahantsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazatany rehetra eto Andriamanitra te hanazava aminao ny antony hitahina atsika amin'izao vanin'andro farany zao tsy hoe andeha hanango karena fotsiny marina fa mahafaly an'Andriamanitra mahita atsika manana zavatra rehetra ilaina eo amin'ny fiainana omen'Andriamanitra anao ane zany ary raha misy banga eo aminao dia ho fenon'Andriamanitra zany fa ho tahin'Andriamanitra mihoatra araka ny tenin'ny pastera hery teo ho tahin'Andriamanitra mihoatra ane tsika rehetrarehetra dia ho ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho rehatra any amin'ny vazatany rehetra ny anarany ny antony tahin'Andriamanitra atsika dia ny anitarana ny fanjakan'Andriamanitra sy toriana ny filazantsara anatanterana ny iraka lehibe amin'ny vazatany rehetra eto ambony tany ataovy amainina mafy ka tsoviko rano zay rehetra hitsangana ho fahazavana sy joro vavolombelona ary hitolo filazantsara amatsy anao any Andriamanitra amatsy anao any Andriamanitra amatsy anao any Andriamanitra amatsy antsika rehetra ny Andriamanitra ho tanterahany amintsika ne io teny fikasana amin'ny salamo 7:1 io tia fa mafy an'i Jesosy tovy tena mafy Halleluja 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 zay rehefa tsika ny torohevitra men'Andriamanitra atsika azy satria miatrika ny Kristy tsika taky ny atrehan'ny Elia miaraka tamin'izy mianaka kely ry mahatra sy sahirany reto zao ny ten'Andriamanitra tamin'ny Elia mandehana ianao any Zarefata fa misy mpitondra tena any mananjanaka kely efa notendreko hamelona anao zay aloha voalazan'Andriamanitra fa rehefa tena dinihana ny zava-misy ny zavatra nitranga rehetrarehetra dia mampametraka question hoe iza marina ny tena mila famatsiana hoe Elia ve ny tena mila famatsiana avy amin'ilay vehivavy mahantra efa tsy manana sakafo afa-tsy ndray mihinana fotsiny sisa sa le vehivavy mihitsy ny mila famatsian'Andriamanitra bavalio mafy iza ny tena mila famatsiana ianao ne mila famatsian'Andriamanitra be tsika rehetra tena mila famatsian'Andriamanitra averika any le question iza ny tena mila famatsiana eto hoe le Elia mpanompon'Andriamanitra ve le voavy nihinana mofo sena avy tamin'ny goaika Elia ne voavy nihinana mofo sena avy amin'ny goaika isan'andro maraina sy hariva za aloha resy lahatra hoe goaika ve baikoan'Andriamanitra hanatitra eny toy izy hoe tsika rangaha rehefa kasitran'Andriamanitra ny fiainatsika ny zavaboary nataon'Andriamanitra rehetrarehetra tsisy hanohatra anao zany fa baikoan'Andriamanitra hanampy anao hatongavanao amin'ny anjara voatendry zay efa nanomanany anao hatramin'izay ataovy amainina mafy zany fa zavatra lehibe zany resako amintsika zany averiko aminao ihany ny zavaboary rehetra nataon'Andriamanitra ne ho baikoan'Andriamanitra ka hanampy anao za mahita olona anatona anao dia hanampy anao hanohana anao hatongavanao amin'ny anjara voatendry teneniko kosa nefa fa zay olona rehetra tsy ilaina mety hanimbanao dia hoe soron'Andriamanitra aminao zany fa ny olona hanampy anao hampandroso anao hanosika anao ho amin'ny anjara voatendrinao ho amin'ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainanao hifanena aminao tsy hoela izany ny tia fa mafy sy morakora mafy tovy tena mafy any Jesosy Halleluja Halleluja mazava be fa
sy lily voavy ninana goaika akory mila famatsina ninana mofo sena avy tamin'ny goaika sarotsika tsara ary fa rehefa vitany le zavatra nitranga tao amin'ny tenibohitra Karmela na amin'ny eliany mpamonompony bala sy mpanompony asera zay 570 ny totalin'ireo mpimasy ireo zany dia tesitra ny Jezebely ka nanenjika ny Elia dia lasa nandositra Elia nandeha kilomètre maromaro fiafarany reraka izy dia natory izy ka rehefa natory izy reraka izy dia tonga ny anjely inona natiriny anjely misy anjely mpanao livraison ne zay mila manao livraison ato manao amena ma ingany ny anjely zay manompo ny olona andova fitahina ho tonga eo aminao hitona ny anjaranao hanao livraison aminao tonga ny anjely ozy izy ianao nanatitra mofo voendo ny tenin'Andriamanitra tena tahaka ny gâteau mamy mihitsy any amin'ny toerana tsy misy an'izany kanefa mamatsy Andriamanitra dia nisy rano koa teo fa mipetraka teo nareniny anjely Elia hoe miareny ianao ry Elia mbola lavitra ny tany andiananao fa hoan'ny mofo sotrony rano mba azo hery sy tanjaka ianao ka ho tonga ny amin'ny toerana izay andiananao dia ny fo Elia dia nihinana dia nisotro dia nahazo hery sy tanjaka tamin'ny sakafo nohaniny dia nitondra ny diany avy eo ataovy amainina mafy ka hitantsika amin'izany fa Andriamanitra anie manana famatsiana manokana ho an'ilay mpanompon'Andriamanitra fa ny tena tsinjovin'Andriamanitra teto anie le vehivavy mpitondra tena miaraka amin'ny zanany araka ny teniko taminao teo efa fantatr'Andriamanitra fa ho faty le zazakely fa raha tsy tonga any Elia tsy isy azon'Andriamanitra tao fa rehefa tonga Elia dia nangataka tamin'Andriamanitra izy Andriamanitra efa natonga loza ho amin'ny olona zay mpitondra tena nivainiako fa ianao mamindra-fo aminy ianao Andriamanitra averenindray ny ainty zaza ty velona soma tsara le zaza sitrina tamin'ny aretina mafisaiky tena nahafaty azy avy eo moa le vehivavy nandoalika teo tongotra Elia ka ny teny manao hoe fantatro fa lehilahin'Andriamanitra marina ianao ary marina ny tenin'i Jehova sy aloky ny vavanao ataovy amainina mafy sady novatsian'Andriamanitra sakafo satria Elia moa niteny tamin'ilay vehivavy hoe marina ny teneninao rehefa niteny Elia hoe ndao zaho hanamboary rano angalao rano asotroko fotoana mosary telotaona senimbolina tsy nilatsaka ny ranonorana sarotsarotra vao mahazo rano ohatra tsika eto Antananarivo hoe efa reko hoe nisy fotoana tena amin'ny 12 alina sasany mandeha maka rano dia hatramin'ny 3 maraina ihany angamba sa amin'ny 2 maraina sa amin'ny 4 dia mafy be izy rehefa tsisy rano fa tamin'ny andron'ny ty vehivavy teny tena sarotra be ny rano mafy be ny zany tsisy rano zany fa mbola nirany Elia izy mandehana maka rano sotroko fizatoetra za mahita fa matetika Andriamanitra mampanaontsika zavatra ohatrany hoe tsy ho vita zany fa tsy misy zavatra impossible zany rehefa mandeha sika mandeha makatoa fotsiny ianao dia efa kinao ny krizy finoana dia hitanao fa anomboka isokatra amin'izay ny zavatra rehetra anomboka mahafinaritra amin'izay ny zavatra rehetra rehefa manaiky ianao sy makatoa an'Andriamanitra ataovy mafy tsara ny teatana fa tsy atao tsy tapatapaka ohatran'izany ataovy teatana ny olona tena resy lahatra ho an'i Jesosy halleloia dia lasa lay vehivavy andeha haka rano fa raha mbola tsy lasa lavitra izy dia natsondray safaty kely indray mba hanovy mofo kely ihany koa hoaniko fizatoetra zany dia ozy izy le vehivavy hoe masina ianao tompoko tsy manana fa tsy koba kely eran'ny tanan'ilo anaty barika anie izay mianaka dia menaka kely eo anatin'ny tavoara ary andeha haka kitay azo anankiroa zao dia hikarakara ny sakafo kelynay mianaka sakafo farany hoaninay izay mitana ny ainay anamboatra an'io zay dia hinana dia ho faty izahay fa ozy izy Elia manao hoe zao ny ataoko aminao marina daholo zany zavatra teneninao zany fa saingy izao mandehana hanovy mofo kely ihany aloha tsindrio tsara le aloha hanovy mofo kely ihany aloha fa zao ny tenin'i Jehova tonga aminao tsy ho foana ny kobo anaty barika tsy ho ritra ny diloilo anatin'ny tavoara mandra-pamangin'Andriamanitra ny tany ka andatsahany ranonorana ataovy amainina tena mafy dia nakatoa nasarotra katoavina le izy nakatoa le vehivavy namboary ny mofo tsy ny zanany meny voalohany fa le mpanompon'Andriamanitra entina naporofona fa Andriamanitra ny loha laharana eo amin'ny fiainana aza ataonao misy olona loha laharana mihitsy eo aminao aza ataonao misy zavatra loha laharana mihitsy eo amin'ny fiainanao fa Andriamanitra ny numéro 1 Andriamanitra ny loha laharana eo amin'ny fiainantsika ao tena kely ny eo akaikinao
ajao Andriamanitra hoe dia ataovy lohalaharana izy a ataovy numéro 1 eo amin'ny fiainanao a ho fanajanao an'Andriamanitra. Marina sa tsy marina zany? Mity afamafy an'Andriamanitra tsika rehetra. Dia nihinana Eli fa rehefa lany le mofo lasa amin'izay le vehivavy nandeha tamin'ny finoana, nandeha nijery tao anatin'ny barika jerena nisy koba tao mihoatra ny era-tanan'ila dia nanomboka naky izy. Jerena koa tao anatin'ny tavoara nisy menaka. Faly Eli rabavava mikarakara sakafo nisy telo mianaka. Hihinana. Ka ainao fa olona ela be tsy nihinan-kanina zany miverimberina foana matetika mahandro sakafo. Fomba fiteninay any avaratra hoe mipodipody ankera. Zay moa izy irana bafy. Mipody ankera. Mihinana isaky mihetsika, ngamba isaky ny adiny ray angamba. Ka raha ny ray andro misy 420 ora, ao anatin'ny ray andro ngamba iny 420 nihinana izy. Tsy mety ritra mihitsy le kobo anaty barika, tsy mety ritra mihitsy le diluile eo anatin'ny tavoara, fa manao fahagagana tsy mety ritra Andriamanitra. Fahagagana. Engane amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona eto Androndrakely, izy fahagagana. Ho tanteraka amin'izay rehetra manao amenina mafy, miorakoraka mafy an' Jesosy. Mity afamafy an'Andriamanitra e. Halleluja. Resy lahatra fa sady voaro amin'ny fahafatesana izy mianaka. Le zazakely ihany koa voaro, izy efa maty no velomina indray. Ary ny fiainan'izy mianaka ihany koa voaro tamin'ny mosary mafy. Ataoko fa na dia olona mbola nanana-katao ary angamba tamin'ny fotoana natongavany Elia, nisy maty ihany ny fiafarany noho ny amafy mosary. Fa izy mianaka tena nitsinjovin'Andriamanitra manokana mihitsy, tahaka mpino RHEFI eto Androndrakely izay manao amenina mafy. Tsinjovin'Andriamanitra manokana mihitsy ao anatin'ny krizy. Engane ka hitsinjo anao manokan'Andriamanitra e. Aza matahotra zay resaka ataon'izao tontolo izao any, fanakiviana any amin'ny vaovao rehetrarehetra any. Jesosy ny teny manao hoe amin'izao fiainana izao mety ahitanao fahoriana nefa matoki fa izao efa nandresy izao tontolo izao. Jesosinao efa nandresy ny fahantrana, Jesosinao efa nandresy ny aretina, Jesosinao efa nandresy ny ozina mba tonga nao andray fitahiana ny Abrahama, Jesosinao efa nandresy an'ny Satana mba tonga nao mpandresy. Eny manoatra noho ny mpandresy ary ianao, manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'i Jesosy lay tena tianao. Mendrika mena bravo tena mafy, arahana orakoraka mafy. Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Amen na sa tsy amen ne? Halleluja. Misy torohevitra be ao anatin'izany. Miatrika ny andro farantsika. Fa tsy maintsy tafavoaka ianao. Miteny aminao fa tsy maintsy tafavoaka ianao. Raha inonao ny zavatra ambaranay mpanompon'Andriamanitra dia ho tahina ianao. Alohan'ny anambarako anao an'ity torohevitra ity dia izao. Izay tany an-dapa ambarako aminao fa vangin'Andriamanitra izay mivady. Any aminay mantsy raha vao manomboka any amin'ny volana Desambra any na Novambra efa manomboka miantsoantso ny ilay maitsoahatra. Dia izay olona miteny an'izany dia teneniko aza miantsoantso maitsoahatra zany fa fitahian'Andriamanitra tsovina. Fa rehefa volana marsa tena mafy aminay ihany volana marsa indrindrandrindra moa ny lavanilina teo tena ambany be ny vidiny. Dia volana marsa mafy dia nanomboka nanao tenim-pinoana zahay. Matetika atsika no miteny hoe volana oa la saison atsika ty amin'ny faritra avaratra satria vokatra ny lavanilina, vokatra avokoa ny zavatra nambolena rehetra, mandeha tsara avokoa ny afera rehetrarehetra. Dia ataontsika hoe la saison ny volana ino amity volana o. Dia any amin'ny volana o vao hividy zavatra ilaina eo amin'ny fiainana. Fa ozy izy hoe zao tsy miandry amin'ny volana o isika fa volana marsa la saison atsika eto an-dapa. Dia ohatra ny vitsivitsy ohatran'izany ny olona manao amenina zany nanao amenina tamin'izany. Mba ataovy amenina ny olona resy lahatra tsara. Ndraindray ne le teny ambaram-panompon'Andriamanitra ohatrany tsy mampino fa mino foana. Mino fotsiny ihany ozy izy le olona anankiray zay. Mino fotsiny ihany. Ino izy ambara fa ho tahin'Andriamanitra ianao. Ka rehefa isaky miona amin'ny fiangonana zay dia zany foana ny resahanay. Na tsy izay ary ny toroteny dia misy fotoana zay miteny foana hoe la saison antsika volana mars. Fa nagaga fa misy olona tena resy lahatra nanatona anay. Dia zao nataon'ilay vehivavy anankiray zay. Niresaka taminay mivady mihitsy izy tao an-trano. Tonga tany an-trano izy. Dia tena nitondra fanomezana mihitsy ary izy.
dia zao nataony za resy lahatra ozy izy pastera mivady fa za ty mbo naniry tany efa ela be mba naniry azo tany fa tsy nentina azo fa tamin'ity volana marsa tya telo ny tany azoko tonga indray le vehivavy anankiray rehefa maty vady izy mpitondra teny fa tena tsy napozina fa tena izy moa am-piangonana tena mirehitra mihitsy izy rehefa mitory teny zay a izy mitsangana somandindihy mihitsy ary izy rehefa mitory teny zay mivady zany dia zavatra nitranga dia zao ty vehivavy sahirany raha fahitana satria maty vady izy nanaovan'Andriamanitra fahagagana fa tamin'ny fomba mahagaga nividianan'ny olona tany an-dafy tany izy tao an-dapa trano volana mars nahazo trano etazy trano vato tena tsara tare amoron-dalana toy izy aho zay ranga manompona vola mandeha 4 millions sy ohatrina vao matsangana trano nen'le vehivavy ty ohatra ndray mandeha fotsiny tonga dia tonga vany tonga dia trano dia efa mipetraka ao izy tena falifaly sy mandidy mihitsy izy nahazo le trano vato trano etazy misy amintsika reto ahazo an'izany amin'ity volana mai volana juin juillet août septembre octobre novembre décembre mbola tsy tapitra akory ny taona ity maro amintsika no handray ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy mitiafa mafy an'i Jesosy tompoko tovy tena mafy tsara halleloia ka io izay zavatra inonao ihany no ataon'Andriamanitra aminao tonga avy aminao araka zay inonao izy Jesosy rehefa inonao amin'ny fonao rehetra ny zavatra ambara aminao dia taterahan'Andriamanitra aminao zany amen na satsy amen halleloia mba te hanaraka ny torohevitra ve tsika te hanaraka le torohevitra amin'ny baiboly tsika fitiniko vetivety le izy vonona ianao sa tsy vonona dia arao tsara le torohevitra nentina niatrehana ny krizy satria averiko le teny tany am-boalohany hoe tovy amin'izao krizy iainantsika izao no krizy niainana tamin'ny andron'ny Elia tao zarefata teto ambony tany zany inona ny zavatra nasain'Andriamanitra natao voalohany indrindra aloha dia izao misaoran'Andriamanitra fa manana mpanompon'Andriamanitra isika za te hiteny aminao foana Eli zany ane ka tena fitahiana ho an'ny raha vehivavy sy ny zanany tena fitahiana ane zany na Jesosy ary ne ka nanamafy any amin'ny testamenta vaovao amin'ny filazantsara hoe maro ny vehivavy mpitondra tena tao amin'ny tanin'ny Israely fa tsy nirana Elia afa-tsy tamin'ny mpitondra tena anankiray tao zarefata tsy mba hitanao ve zany fa tena fitsinjovana manokana an'le vehivavy mpitondra tena ty mihitsy na niran'Andriamanitra ny Elia ho ao aminy mba hatonga ny zanany Tsofaty hatonga azy mianaka Tsofaty Mosary amen na satsy amen hatonga azy mianaka hitany fahasoavan'Andriamanitra mandritry ny fiainany ka za zany teteny amintsika hoe ny mpanompon'Andriamanitra zany re tompoko tena fitahiana ho antsika tena fitahiana ho antsika halleloia tsy hovavimbelona aminao fa za raha fa hoe misy zavatra ho atao aty Antananarivo ka tsy pasteur Adolphe izay dia zay moa manamboatra trano ipetrahana any an-dapa any dia miasa lobe zay hoe ahoana zany ty ahoana fa ny zavatra isoroko an'Andriamanitra dia zao manapa-kevitra foana tsika tsy maintsy mandeha satria ray aman-drenitsika ireo raha tsy noho ireo tsy tahaka an'izao tsika fitahiana ho antsika mivady pasteur Adolphe mivady ireo amen na satsy amen zany le vao tamin'ny janvier tonga teto zao indray volana mai moa zao tonga eto indray izay mivady manotrana fa 5 taona sy fa 13 taona fa za ambarako aminao fa tena misy fitahian'Andriamanitra tsy takatry ny saina tena tsy takatry na vao tonga ny teny pasteur Adolphe hoe raha possible dia mitongava dia niresaka tamin'ny vadoka dia andehitsika andeha aho izy madame alohantsika andeha re volany nefa amin'io mbola tsisy lalana tapaka fa isorana ihan'Andriamanitra fa misy mpino anankiray tonga dia nanapa-kevitra hoe za miantoka ny frais retournareo mivady frais en avion zany ane tsy moramora zao izy miakatra hatrany amin'ny 5 millions hatrany amin'ny 6 millions zao frais raha le retour amin'izany 5 millions zay mivady raha ataontsika 5 millions 10 millions zany ale simple ale retour efa mandeha hatrany amin'ny 20 millions fa tapa-kevitra le mpino hoe za hiantoka ny frais anareo mivady retour moa ny etoana dia tena voanto
dia tamin'io fotoana io a tonga dia nividinay ny billet aller retour raha sitrapon'Andriamanitra zay miverina ny avaratra zay a amin'ny herinandro. Tsy hitanao fa tena mamatsy Andriamanitra raha volan'ny pasteur lanto tsy misy. Za miteny aminao fa ndraindray moa tenin'ny pasteur foana fa za matetika miteny hoe tsy manam-bola be any amin'ny banky zany a fa zay rehetra ilaiko dia omen'Andriamanitra. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao veritsika mafimafarany. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao tia fa mafon'Andriamanitra mafy tsara ho an'i Jesosy. Amen sa tsy amen? Amatsy anao any Andriamanitra, hanome anao zay rehetra ilainao any Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Ka ny lesona voalohany dia izy ao hoe raiso tsara ny fanomezana omen'Andriamanitra atsika. Mpanompon'Andriamanitra fitahinao atsika izy mivady. Za tena mahita anareo aty Androndrakely sy Ampasamalo tena izy tena fianarana rangaha reto-pino reto. Tena mandresy lahatra be ny zavatra nataonareo tamin'ny herinandro. Za zao tonga ny andapany dia ampianariko ny zao ny zavatra nisy tany ambarako amin'ny antsipriany mihitsy le toe-panahy tsara mahafinaritra be anananareo. Raha za aloha manome noty tsy haiko hoe ataoko 20 ve na ataoko 100% ve fa tenin'le mpampianatra hoe tohizo fa tsara. Mandrosoa amin'le tambonimbony kokoa amin'ny fanajana mpanompon'Andriamanitra dia hitanao fa miakatra ny fitahina, fanambinana, fahagagana, fahasoavana. Tena misy lanjany lehibe ny zany fandraisana mpanompon'Andriamanitra zany. Zany mahatonga Jesosy tsy nahavita fahagagana tao Nazareta satria hoy Jesosy tsy misy mpaminany ajaina raha tsy amin'ny tany sy amin'ny havana. Tsy ampy ny fanajana, tsy mitsanga ny fahagagana na nadinanina ositra be ara Jesosy. Azontsika tsara zany. Miankina amin'ny fanajantsika ihany no tonga antsika handray ny fitahina amin'ireo mpanompon'Andriamanitra reo. Amen sa tsy amen? Zay mahatonga Jesosy miteny hoe zay rehetra mandray nareo dia mandray ary zay mandray dia mandray zay maniraka. Na inona fanajana, na teny aloka ny vava, na fihetsika ataonao amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia mitovy amin'ny nataon'i Jesosy. Eto nataonao amin'ny Jesosy zany mitovy amin'ny nataonao amin'Andriamanitra ray zany. Dia eto mampahery antsika hoe mahafinaritra be le fanajana ataontsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika toy izy hatrany fa hitahanareo any Andriamanitra, hiasa amin'ny fiainanareo any Andriamanitra, ame anao zay rehetra ilainao any Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ary teny fikasana ho an'ny fanajana ray aman-dreny dia ho lava andro iainana ianao ary hita soa amin'ny andro rehetra iainanao. Misy olona ela be vao maty fa feno fahoriana ny fiainana, fa ianao kosa tsy tahaka an'izany fa ho ela be ianao vao hiala eto ambony tany ho lava andro iainana ianao ahita soa amin'ny andro rehetra iainanao. Amen na sa tsy amen? Dia teny aminao misy fitahina tsy voaraintsika mandrakizay raha tsy mahay manaja ray aman-drenitsika ka noho ny fanajanareo ray aman-dreny ho tanteran'Andriamanitra aminareo ane ny teny fikasany fa ho tahina ianao, ho ela velona ianao, ahita soa ianao, hiadana ianao mandritra ny andro rehetra iainanao eto ambony tany. Mity hafa mafy dia mihorakora mafy an'Andriamanitra tompoko. Alleluia, alleluia. Kely sisan'ny fotoana. Voalohany indrindra ray sara ny ray mpanompon'Andriamanitra amen'Andriamanitra fa fitahinao atsika reo. Tsy sanatria problema na vesatra fa tena fitahina ho antsika. Ao mba tory kely aloha ny eo akaikinao hoe sady mba makaina kely fitahinao atsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe. Tsy vesatra reo, tsy problema ny fisiny fa tena fitahinao atsika. Tsapatsika hatramin'izay ka hatramin'izao zany. Amen na sa tsy amen? Alleluia. Dia efa nambaraka teo ihany koa le torohevitra faharoa ajao Andriamanitra amin'ny fametrahana azy loha laharana. Atao voalohany eo amin'ny fiainanao foana Andriamanitra. Na inona programa mety maika sy ohatran'izany Andriamanitra foana atao loha laharana eo amin'ny fiainanao. Tsaroko tsara ny teny Jesosy tamin'ny Maria tena rehefa tonga Jesosy dia nandohalika sy ny ankohaka. Fa Marta variana tamin'ny asa satria nieritreretiny hoe tsy maintsy karakaraina sakafo ty Jesosy ty fa olona manana maizy azy dia karakara sakafo tao izy, reraka tao izy fa Maria indray nanararoatra ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amen na sa tsy amen? Dia fara moa Marta ny teny manao hoe tsy mampanina anao ve ny amelan'ny Maria hanompo irereto.
dia zao navalin Jesosy manao hoe Marta maro ina sy maro ireny ianao fa zavatra ray loha no ilaina zavatra iray loha no ilaina tsy hoe ratsy akory ny fanompoana ataonao fa zavatra lehibe lavitra mihoatra noho izany zao ataony Maria zao mametraka an'Andriamanitra olo alaharana eo amin'ny fiainana ka na inona ho vita na inona tsy ho vita isan'andro eo amin'ny fiainanao Andriamanitra atao loha laharana vao miratra ny masonao dia misaorana Jesosy hoe fanahy masonao misaotra aho fa ny velominao indray androany ary ny fiainako androany manontolo dia eo am-pelantananao zany amen na satsy amen ataovy loha laharana Andriamanitra amin'ny fitondrasana fahafolo-karena indraindray tsika fandraisantsika ny fahafolo-karena hoe ray ampafolony fa mihoatra lavitra noho ny ray ampafolony fahafolo-karena azonao tsara satria raha ataontsika hoe ray ampafolony fotsiny fahafolo-karena dia amin'ny fotoana izay tiantsika andoavantsika azy no andoavana azy indraindray efa voalohanao ny écolage voalohanao ny inona ny etra sy ny hofatrano na tsy fatako aby na ny sakafo tokony ho ilaina zay ianao vao manao calcul ohatrina moa tokony hampahafolo-karena an'ity 5 millions ty dia ozy ianao 500 000 dia lefa ambombola iny zay vao menan'Andriamanitra misy toe-po tsy ara-dalàna hitan'Andriamanitra ao za miteny amintsika araka ny teniko tamin'ny mandraina teo hoe tsy ny aben'le vola hoentinao akory tsy hoe ratsy mitondra vola be ho amin'ny asan'ny tompo tena mila an'izany ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy ny aben'ny vola hoentsika na hitondra vola amina miliara raha isika tsy mampihetsika ny volomason'Andriamanitra zany fa ny toe-ponao feny fanajana azy ny toe-ponao mekohoka aminazy ny toe-ponao tena manaiky sy mankatoa azy zany no mahataitra an'Andriamanitra ary lasaina bavy ataovy amainina tena mafy tena miakohoka amin'Andriamanitra marina ve ianao tena manaja an'Andriamanitra marina ve ianao ataovy loha laharana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ka amin'ny fotoana rehetra hitahian'Andriamanitra anao na amin'inona na amin'inona na inona vita na inona tsy ho vita tonga dia ny ampahafolo-karena antsoanao voalohany za rehefa tahian'Andriamanitra ndray fantatry ny zanako hoe tahian'Andriamanitra papa sy mama tonga dia efa tonga eo le indrindra le lehibe reny tonga dia efa mikomandy izy za tata fidianao an'izao toy za hoe andraso kely aloka zany akory tsy midika hoe tsy hanao ninina amin'ny zanako fa miezaka raha misy ny eo-pelantanana dia vidiko izay ilainy satria zanako ireo lara-pahamehana ho ary eo lara-pahamehana matsy ambarako aminao Andriamanitra ny voalohany vadinao ny faharoa zanakao ny fahatelo ny asa famomponao ny fahaefatra ataovy amainina tena mafy lara-pahamehana ho any zanako tsy maintsy mikarakara azy ako ny olona hafa any ary karakaraiky fa maika fa ny zanako fa za nefa tsy ataoko alohan'Andriamanitra mihitsy ny zanako fa za hoe andraso aloha inona ny dika le andraso aloha tsy maintsy alaiko ny ampahafolo-karena dia tena atokako dia misaotra an'Andriamanitra hoe tompo raha tsy ny fitahinao menao fahasalamanao menao hery-tanjaka izahay menao saina sy fahalalana izahay nambinao izahay dia nahazo n'izao fitahina zao ka atokanay ny ampahafolo-karena ho atolotsay anao ampanajana satria ianao ny voaloha laharana numéro 1 eo amin'ny fiainanay Andriamanitra mila manana fofeny fiankofana tsika ary lasaina bavy raha andony fahafolo-karenanao ianao marina fa misy teny fikasana be dehibe milaza ny amin'ny fananakarena sy ny fanambinana fitahina fisokafany varavaran'ny lana ao anatin'ny fanaovana fahafolo-karena kanefa za te hampahirenao hoe rehefa hanao fahafolo-karena aoka tsy izay ny tena ho masako andohanao hoe ho ataoko ny fahafolo-karena be amin'izay za hana-karena fa ho ataoko ny fahafolo-karena mba ho fanajako an'Andriamanitra ho fiankofako aminazy fa ny hoko ny fitiavako azy fa izy ny numéro 1 izy ny voaloha laharana eo amin'ny fiainako iza ny numéro 1 eo amin'ny fiainanao sao dia ny vadinao sao dia ny zanakao sao dia ny fianakavianao iza ny numéro 1 hoe ao teneniny eo akaikinao ary ataovy numéro 1 laharana voalohany eo amin'ny fiainanao Jesosy mitiafa mafy mitiafa mafy mitiafa mafy mitiafa mafy mitiafa mafy ataovy tena mafy arahantsika orakoraka tena mafy orakoraka tena mafy ho an'i Jesosy alleluia farany tena farany teo izy aho hoe indraindray ao anatin'ny fotoana fahasahiranana ohatran'izao misy zavatra be dehibe takina amintsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra indraindray tena hitanao sahirana fa za mahita fa raha tia tantarany vehivavy mpitondra tena tia ao anatin'ny krizy mihitsy izy ny takian'Andriamanitra anome zany hoe amin'ny fotoanan'ny krizy sy ny fahasahiranana zany no fotoana tsara indrindra fotoana mety indrindra hanomezana ho an'Andriamanitra aza miteny za raha tsy efa tonga mpanan-karena na mpanefoefo na manam-bola be zay za vao hanome fa amin'ny fotoananao sahirana mihitsy mianara manome anao dia hitanao fa hanampy anao Andriamanitra fatra tsara sady ahitsana no ataon'Andriamanitra eo ampofonao
voarainao ve niafatra sa tsy voaray tapitra amin'ny fotoana antsika fa hitsangana ary tsika dia hitsodrano anao dia ho tahiny ianao tsangana ambony tsara ny tanantsika rehetra azy ry tompo Andriamanitra tsy to misotranao amin'ny anaran'i Jesosy hanao ny fahasoavana sy ny famindraponao lehibe ka afaka mitondra n'izany afatra izany ao androany tompo hitanao tokoa fa miatrika fotoa sarotra ny olombelona maneran-tany mihitsy noho ny amin'ny fisian'ny krizy eto ambony ity tany ity nefa ianao nampanantena fa ny vahoaka na ny olonao na ny zanakao dia hiavaka satria manana anao Jesosy izay fanandresy an'izao tontolo izao eto amin'izao fiainan'izao mety ahitanareo fahoriana nefa matokifa izaho fanandresy an'izao tontolo izao ka amin'ny mampanopin'Andriamanitra dia mivavaka sy mitsodrano ny fiangonana rehetra manatrika eto aho mivavaka sy mitsodrano ny olona izay manaraka ny fahitalavitra ny tokantrano ihany koa aho ianao le Andriamanitra tsy to midira tsehatra eo amin'ny fiainana tsirairay avy ianao midira tsehatra amin'ny fiainan'ny mpintso tsirairay avy ianao Andriamanitra hanova ny toe-java-misy izay hiainana ary ianao fahagagana ary amin'ny anaran'i Jesosy no hanonako an'ireo fitahiana isan-karazany amin'ny fiangonan'Andriamanitra izay rehetra marary dia handray fahasalamana ka ho tomaty tsara manomboka izao tsy hararirary intsony izy tsy ho lany any amin'ny fanafoditsony ny volany fa ho salama ho salama ho salama satria ny dia kapoka tamin'i Jesosy nefa nanasitrana anazy ary raha misy marary ary manatrika eto androany na any amin'ny tokantrano misy azy amin'izao ora izao dia hikasika azy ny herin'Andriamanitra hitsotra eo amin'ny tana maherin'Andriamanitra setrana na amin'inona aretina mahazo azy ny olona rehetra izay mandray izao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa no hivavaha sy hitsofako rano ny fiangonana rehetra manontolo mba hiditra tsehatra amin'ny lafim-piainana rehetra ne Andriamanitra ka hanokatra lalana hanokatra varavarana enao le Andriamanitra nanokatra lalana tany amin'ny tany efitra enao no nampisaraka haroa ny ranomasina mena enao ihany koa hanokatra lalana amin'ny fiainan'ireto olona ireto ka dia mitsodrano azy aho ho isy famatsiana lehibe famatsiana goavana iova ny famatsian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ny zavatra tsy nahomby hatramin'izay dia hanomboka omby izy izay rehetra nangalariny Satana dia ho averin'Andriamanitra aminy honeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany amin'ny anara-maherin'i Jesosy mandritra nyity taona ity lay Andriamanitra namatsy ny zanak'Israely nandritra ny 70 taona ka nanome mana 4500 taona isan'andro nandritra ny 70 taona ho an'ny fiangonana izay mahatratra telo tapitrisa izany Andriamanitra izany no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay hamatsy anay ianao satria izay efa nanapa-kevitra hitoro ny filazantsaranao hijoro vavolombelona handeha hatrany aparantany handeha any amin'ny toerana tsy misy fiangonana tsy misy olona milanao Andriamanitra volony izay ny amin'izany ka dia fatsio amin'ny fomba mahagaga ny fiangonanao misaotra indrindra ry Andriamanitra ay afafako amin'ity fiangonana ity ny rahan'i Jesosy ho tahinana izy ireo fiadanana hanapaka amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy tetanana mafy an'Andriamanitra antsika rehetra Alléluia. Efa mazava ny toroteny izay ka andao ataontsika kira fa mpamatsy antsika Andriamanitra sa tsy izany ve dia miraha ny fonao feno firavoravona fa Andriamanitra nefa mitahanao ndao asika. Sady anatrapeo izy mamatia isan'andro Jehovah Jireh manasitrana marary rasendra marary Jehovah Rafa izy tsy manao
shalom Am Jesús ndrengteny Ianao mamatsiahy isan'andro mamatsiahy isan'andro Jehovah Jireh Manasitranareo marary raha sendra marary Jehovah Rafa lazao Jesosy hoe Ianao tsy manao mihitsy miaraka mikofora Jehovah Shammah raha matahotra dia malome fiadananao ahy Jehovah Shalom mirafonao vetramiravatrany ao aminao ao aminao zay rehetra ilainy dia ao aminao ao aminao ao aminao lazao mafiatsana rehetra trany ilainy dia ao aminao ao aminao zay rehetra ilainy dia ao aminao ao aminao ao aminao naveritsika farany hoe ianao mamatsiahy isan'andro Ianao mamatsiahy isan'andro mamatsiahy isan'andro Jehovah Jireh manasitranareo marary raha sendra marary Jehovah Rafa Ianao tsy manao mihitsy miaraka mikofora Jehovah Shammah raha matahotra dia malome fiadananao ahy Jehovah Shalom zay rehetra ilaitsika zay rehetra ilainy dia ao aminao ao aminao ao aminao samy Jesosy zay any rehetra ilainy dia ao aminao ao aminao ao aminao lazao zay ihany rehetra ilainy dia ao aminao ao aminao zay rehetra ilainy dia ao aminao ao aminao ao aminao Jesosy 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 ianao dia ampihoany ianao dia ampihoany Jesosy ianao dia ampihoany ianao dia ampihoany lazao ihany Jesosy Jesosy ianao dia ampihoany ianao dia ampihoany Jesosy Jesosy ianao dia ampihoany ianao dia ampihoany Jesosy ianao dia ampihoany ianao dia ampihoany Jesosy ianao dia ampihoany ianao dia ampihoany misaotra Andriamanitra fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana androany izay nitondranao anay teto misaotra ny amin'ny hafatra spesialina nomenao anay fiangonana mba tokanay fiangonana atoky fa ianao Andriamanitra dia miay anay isan'andro san'andro no Jesosy Kristy zanako ilay tokana izay efa nomenao anay ho tomponay ho mpamonjy anay izy no lalana ahafahanao mitrantsehitra amin'ny fiainanay ka mikarakara anay isan'andro san'andro tsy mitovy amin'ny olona rehetra izahay fa olona miavaka eto ambony tantany ity misaotra ry Andriamanitra makasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirava zany tsika